Efa miatranao tao masina ny sambo lehibe voalohany Atlantic Clipper hitondra ny vokatra lôtsia malagasy any amin'ny tsena Europeanina omaly talata 12 Novambra moa no nisokatra ny topiotazana tamin'ity taona ity ho an'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo tao Antananambo izay amin'ny lalam-pirenena faharoa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany ny enany isan'ireo mpandraharaha mpisehatra amin'ny sehampiariana lôtsia ao amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo raha nahatratra 750 izany tamin'ny topiotazana 13 dia tsy nisy afa-tsy 2,700 izany tamin'ity taona ity mandina ny 500 ariary ny vidiny 1 kilao amin'ny lôtsia raha 300 ariary izany tamin'ny taon-dasa. Aritra 2,7 andro ny etsika fizarana ratsambatana artifisialy na protèze ao amin'ny Jaipur Foot Camp Andraharo. Olona manana fahasembanana mandina ny 500 manerana Madagasikara no kendrena hisitraka ireto fitaovan'ireto. Isy ihany koa akoatra izay ny fampiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpitsabo sy teknisianina ao amin'ny centre d'appareillage de Madagascar ao Befelatanana mba ahafahan'izy ireo mifehy dingana fanarenana na rééducation. Ny fikambanana Mahatsangy miaraka amin'ny Bagwan Mahavir Viklenk Sahayata Samiti avy any Inde no mitondra ity tetikasa ity. Voafidy ho filohan'ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara mandritra ny 3 taona indray i Monseigneur Fabien Raharylamboniaina évêque-ny Morondava natao ny talata 12 Novambra ny fifidianana ambirao vaovao ny fivondronan'ny évêque eto Madagasikara. Efa filohan'ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara i Monseigneur Fabien Raharylamboniaina nanomboka amin'ny volana Novambra 2024 hatramin'ny Novambra 2024. Efa filoha lefitra ity rafitra ity ihany koa izy tao alohan'izay. Monseigneur Andriatsoavina Jean Pascal évêque-na Tsirabe no voafidy ho filoha lefitra ary Monseigneur Jean-Claude Rakotoarisoa kosa évêque-ny Miarinarivo no lasa sekretera jeneraly. Olona 12 no maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana an-dranomamy tao Tsaraotana distrika Beloha-sur-Tsirbine. Omaly tamin'ny 10 alina no niseho ny loza raha ny angom-baovao azo teo anivon'ny zandarmariam-pirenena tany an-toerana dia kanota iray mpitondra mpandeha hiazo anankalalobe no niotsahany tany raha izy saika anala olona tao Tsaraotana. Vokatra izay 12 tamin'ireo mpandeha 20 no namony ainy, ny 10 ambiny kosa dia avitra Soamatsara. Taorian'ireo zokiny dia andray anjara amin'ny fiadiana ny amboaran-koza fa ihany koa ny barea vehivavy latsaky ny 17 taona raha ny voalazan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra any Maputo renivohitry Mozambika no atao ny fifaninanana ny 10 hatramin'ny 12 Desambra hanomboka ny zoma 12 Novambra zao ny fampivondronan'ireo mpilalao voasafidy ho hiatran'ny Fédération. Andrasana aorian'izay ny lisitra ireo mpilalao andrafitra ity ekipa pirenena vehivavy ity.